ny fanafodin'izao zavatra zao a de ny fanofanany mpitondra ovay ny mpitondra io fa mandaa anankiroa izy nanomboka 2009 de toketsiko tiana 2009 izy eo foana fa tsy miova mihitsy le fomba mampanao fa vao maitsika anaovany répression amina maramila foana eritrereto fa varotra saribao amy grevy ary mpitondra saribao ry ambora mangery lazaina fa fanonganam-panjakana no atao zany hoe resaka olona mandoro pneu noho tsy fahafaliana izy satria tapaka ny jiro de fanonganam-panjakana ny teneny izy mihitsy ny mieritseritra an'izay fanonganam-panjakana zay na tsy de mieritseritra an'izay ary ny olona nefa izy tsy maintsy ho tonga am'izay ihany ko rehefa tsy mety kosa ny ataony de ho avelo mandika lalam-panorenana fangano misy teny fa rehefa mandika lalam-panorenana impolo vo azo aonga anak'Andriamanitra io ana io lalam-panorenana io ka raha fa tsy mandaja ny indrem-pandeha ianao a azo faiza azo aongany ianao ka iza ny diso am'izany le vahoaka ve zay le izy hoe raha vao misy resaka hoe tsy fanonganam-panjakana zay rehefa miziriziry tsy mety miheny izy ka manao zavatra tsy manjary tsy maintsy mefara am'izay ihany io zavatra io iresadresana mikasika ny tony mazatra ny raharam-pirenena fakasika izany lafiny politika ny lafiny toekarena lafiny sosialy ny kultoraly na ny kolotsaina ny fanatanjahantena de mifangaro avokoa zany miavaka kely ny fiarahantsika am'ty anio ty satria de mandray vahiny vantany eto tsika mba iresadresaka mifanampy am'izay zavatra resahana teo araka ny nambara teo zany dia Andriamato Imbe Jovial Serge miarabanao aloha tonga mivahiny betsaka mifanasana to eny ary akasitrahana mihitsy anao satria tena maraina ny andro ary anao dia nanaiky an'izany hoe mba iresadresaka fanasana tsy isanandro koa mba mahazo anao aloha eto amin'ny onjam-peo satria fantatra loatra fe anao de mivezivezy Madagasikara sy any ampitan-dranomasina any andalovanao eto Madagasikara zao dia nanaiky anao de akasitrahana indrindra ao anatin'izany ny vahintsika dia tsy hoe vaovao be satria fa nisy fotoana izy ny vahiny teto ihany izy dia filompanorona ny antoko afima antoko ny fivoarany malagasy efa candidat filoham-pirenena izy tamin'ny fifidianana tamin'ny taona 2024 izy de pahay toekarena indrindra fa amin'ny lafiny arabola zany marimarina kokoa indrindra sehatra ny banque reny Andriamato Serge Jovial Imbe ianao maharaka tsara ny raharam-pirenena na ny ampitan-dranomasina any ary eto Madagasikara moa zany vao avy navita fifidianana telo zany zao fifidianana filoham-pirenena fifidianana solombavambahoaka farany teo fifidianana be ny tanàna demokrasia ny tianao ambadika ao anatin'izany tena resahana ao ambadika izany rehetrarehetra zany ianao mitaratra ny lisy de manao mifampitahany zavatra misy any ivelany any satria ny Amerikana koa zao vao avy navita fifidianana filoham-pirenena nandray ny toerany filo Amerikana ny faharoapolo ny volana janoary lasa teo raha manao ndray mielatra manao ndray mibanky fotsiny zao Serge Jovial ao anatin'izany resaka demokrasia itsika eto Madagasikara io zany manao any raha mba fahitanao azy tsara le fipetraky ny le fanontanianao satria hitondratsako azy angamany dia eo amin'le teny zay mihitsy ny demokrasia ao anatin'ny demokrasia ny fifidianana amin'ny mahataratry ny demokrasia azy de tokony mangarahara tokony madio ary tokony ekeny rehetra zay no mameno an'le fifidianana amin'ny rantsany demokrasia ka raha tsy feno zay zavatra zay de sarotra amiko ny amaly hoe misy ve le demokrasia sa tsy misy le demokrasia nitaratra am'le demokrasia mangarahara ve le fifidianana njaratsika tsiraray namaly an'izany betsaka ny fitarainana tamin'ny fifidianana ary zany ho anisany hatrany amin'ny fifidianana filoham-pirenena hatrany amin'ny fifidianana solombavambahoaka de zao ny fifidianana be ny tanàna izao nisy ve ny zavatra niova efa ny teny ambe-teniko hatramin'izay mikasika ny fifidianana eto zavatra olana voalohany ary zavatra iraisany rehetra zany de ny lisym-pifidianana zay aloha ny olana voalohany teto hitatsika mbola zay ihany niseho tamin'ny be ny tanàna farany teo zavatra faharoa manaraka an'izay ihany koa ny eo amin'ny resaka fifidianana de le processus rehetra mihitsy na eo le institution mikarakara an'le fifidianana zany na eo ny zavatra rehetra mihitsy mikasika an'le fifidianana mbola averiko indray tao alohan'iny fifidianana filoham-pirenena iny de nisy an'le rapport d'audit ny OIF betsaka ny pitropitron-javatra tsy nety fa ny OIF ny teny hoe eny azo efina ihany le izy ka tsika manko io zao le organisme international tokony ho fantatritsika reny ny asany manao rapport izy ny asany de vitany azy zay de manao rapport any aminy izy hoe vitany anay vitany asanay zao ny zava-misy fa izy tsika malagasy mihitsy ny tompona andraikitra ny
raha mitenitsika zao hoe tsy mety io zavatra io, raha miteny izy hoe tsy mety io fa azo efina ihany, de tsika am'izay fotoana zay ve mety amintsika ny hiafy amin'ny zavatra tsy mety. Satria miteny zany ianao miteny itsika ianao sera jovial satria rehefa nandeha ny ady hevitra be dia be tamin'ireny fotoana zany tsy miverantsona amin'ilay article 42 zay nabe fifandirana niteraka an'ireny séance fidinana an-dalambe sy ny sisa fa teo anelanelany teo any de ataontsika hoe ny FFKM de nisy ihany koa rantsana ao anatin'ny FFKM manteny eny ohatrany hoe ny anina ve tsy ambolemboava fa andao miroso de eo manatsara le satria izany hoe na itsika teto toerana eny na ny hevitra hoe tena andao irosona le filoham-pirenena le resaka hoe andao irosona le fifidianana fa tsisy tsy vitan'ny ohatrany hoe sakay io e de rehefa any hoe de telo eo de nandeha amin'ny fifidianana tamin'ireny fotoana ireny zay le erreur atsika zay tena erreur majeure mihitsy zay nandeha le fifidianana de nisy ve le filaminana tsy vao maika misaototo tsy vao maika hitatsika hoe misy tension na tsapatsika zany tsy afaka fena zany rehetrarehetra zany ny amiko manokana zay le fanteneniko hatrany amin'ny fifidianana filoham-pirenena hoe aleo alamo madiany melo zay ny zay fantatro fa ao le ray aman-dren'ny FFKM reo miteny hoe aleo ifandamina ty zavatra ty aleo aloha andeha aleo aloha irosona taratry ny demokrasia fifidianana zay ny aloha tsy azo lavina fa le fifidianana ahoana no mahataratry ny demokrasia azy fa veriko indray madio mangarahara ekeny rehetra fa raha tsy vita zay zavatra tokotelo mamasa mahandro zay tsy ho taratry ny demokrasia tsony ny fifidianana fa saritsarina demokrasia zay ny zava-misy de raha manao dingan-dava zany satria ataonao hoe fifidianana telo zany vita ataoko paquet zany satria mbola ansiany mikarakarahan'izany de ireo rafitra hoe mpamoaka ny vokatra ho an'ny fifidianana roa voalohany filoham-pirenena sy ny solombavamboaka moa zany ny ACC no mamoaka ny vokatra ofisialy ny aty amin'ny rantsana aty amin'ny collectivité ambany aty amin'ny commune zany ny tribunal administratif de ohatsefatsefan'izay zany de mitombo ihany ny olona ataontsika hoe resanao teo hoe miteraka tsy filaminana le izy betsaka ny faneho-kevitra manao sesilany mihitsy amin'izao fotoana zao tsy ny eto toerana fa hatrany ampitan-dranomasina any nisy mihitsy ary ny teto toerana hoe misy andehan'olona vitsivitsy teratany malagasy any ampitan-dranomasina any nikonikonina fanonganam-panjakana de aloha toko mahitsy le sera zao vialina ianao mantsy anadawa iso ao anatin'izany hoe ianao sy mialatsiny aloha fa tsy ao anatin'izany izy fa manaroany ivelany any mantsy ngely izy satria misy namoaka misy hoe reto de mikonikonina fanonganam-panjakana ny tena resaka demokrasia tsika teo demokraty ny tena tsy mbola nandeha an-dalambe mihitsy nanonga-panjakana na nisy arantolona telo zany io mbola mino fa mbola alternance demokratika mbola mino zany fa tsisy fampandrosoana vanina raha tsy misy ny alternance demokratika iavina amin'izay alternance demokratika zay de ny fifidianana malalaka mangarahara ekeny rehetra zay ihany ny ampandrosoana ny firenena mitsika zao ane zavatra mahazo atsika ny fahoriana menjady amin'ny vahoaka zao miainga amin'izay sehatry ny demokrasia amin'ny resaka fifidianana zany rehefa tsy manana ataoko hoe entre guillemets zay rehetra zao teniko zao rehefa tsy manana ny antsoina hoe ataoko entre guillemets hoe légitimité loatra ianao am'le fifidianana am'le voka-pifidianana tsy pahany rehetra le voka-pifidianana mikorotana le firenena araka zao hitantsika rehetra zao korotana le firenena fa ezahana lamina fotsiny ezahana lamina amin'inona amin'ny alalan'inona amin'ny alalan'ny hery rehetra ny force zany zay ny ezahana fotsiny andaminana n'le firenena na aiza ianao na aiza mialatsiny am'le anohizako an'izay teniko zay na aiza na firenena aiza ny andehananao na firenena aiza rehefa mitety firenena maro na ona Afrika tsy mbola misy firenena mandroso zany tsy mandalo amin'ny fifidianana mangarahara sy madio na inona ny paikady apetrakinao na inona ny zavatra apetrakinao na inona ny programa nasa apetrakinao rehefa tsy miaingy am'le rafitry n'le demokrasia mihitsy le izy hoe le fifidianana malalaka mangarahara tsisy fampandrosoana aza manantena fampandrosoana zany satria fampiankina daholo lo zavatra rehetrarehetra io miresaka an'izany mantsy satria raha ny zava-misy zao tamin'ny farany herinandro teo hoe nisy andihana teratany malagasy manao politika syndicat sy ny sisa hoe nanam-pikasana ifamondrona ny fanokalo hevitra androso vahaolana tetsy amin'ny motel tetsy anosy de tsy afaka ntatirahana indray moa le izy zany satria mitandro filaminana no tonga ame loto inona zany zao raha ianao zany mamaky an'listy zay le olana zay satria inona moa satria
atahorana zany hoe isy fanomkanam-panjakana ao anatin'io zavatra io, atahorana zany hoe andeha atraiza ty fekevitra ho raisiny zareo rehetrarehetra ty. Zay ne atahorana amin'rehetra. Rehefa misy fivoriana kely à gauche à droite de fa alefa ny force. So de mba afandray lecture alizy aty ambadika eto ianao fa mba mamaky alizy hoe eny naroa za mamaika niveau retya fa mifandamina aloha nareo de mba feo tokany andraisany so de mba zany ny lecture alizy hoe nareo ivelan'ny fitondrandreo nge tsy mbola milamina fa mifandamina aloha nareo de mba hevitra ray tsisy ivelanao anatin'ny fitondrana raha tsy milamina ka ivelan'ny fitondrana ve no andrasana ilamina tadio zay teniko zay nao anatin'ny fitondrana raha tsy milamina ka ivelan'ny fitondrana ve ny ilamina inona ny tiako tenenina am'izay ivelan'ny fitondrana io mpanohatra ao ny misy mpanohatra maromaro atambatry ny antoko politika maromaro matoa izy samy manana ny antoko politikany de samy manana ny heviny fa atambatry ny zavatra iray hoe inona ary le vahaolana hoentina ao an'le firenena latabatra boribory efa elana io ny tokony natao tsy misy olona mahavita an'ity firenena ty rero am'izao zavatra misy zao fifandiniana fifampizarana traikefa falmezana ny hevitra rehetra ny rehetra zay ny fomba vahaolana ampandrosoana n'le firenena resaka ny mitadisesany serge sofial tsy resaka mitadisesana resaka tena mba satria asivoka tomba tsy mipitipitika kely loso fa zay manko mahazatra atsika le traversée du désert olana be mba za aloha tsy mitraversée du désert satria manana ny fonction koa manana ny toerana misy tsy mitraversée du désert mihitsy fa zay koa le problème tena azoko le resakanao satria ny mpanao politika eto manko rehefa very toerana kely ihany koa de mitabataba ery à gauche ery mitabataba ery à droite ery fa am'izao fotoana zao tsy mino an'izany hoe resaka traversée du désert na fitadiavana seza na zavatra ohatr'izany fa resaka patriotisme no hita za miona amin'olona vitsivitsy na mpanao politika zany na olotsotra zany maneho hevitra hoe tena fa tsy zao ty zavatra ty raha mbola itoy zao fiainan'ny malagasy zao de ho aizitsika jiro tapaka rano tsisy de mbola ho aizitsika azonareo tsara meno mpanao politika ohatranao zany serge sofial de hoe tena izy io hoe zany ohatrany hoe misy voambolana efa atao plivava de averina zao de antamatsy de zao ny fitonam-panjakana zany rehefa atao aoriana ny fifidianana tamin'ny 2023-2024 de mitondra izy le PGE de le PGE zany nentina miprésentena teo niveau an'ny parlement ny assemblée nationale nitsangana ny gouvernement zany de mandeha daholo hoe retsoreto ny département anatateraka ny zavatra iny de efa misy mandeha zany de rehefa tena maneo de efa hatramin'ny vinavina any amin'ny afaka ataona vitsika de akatra hatrany amin'ny valo isan'za efa tena misy tableau de bord zany io de akoatra misy an'ireo telo hoe grand chantier tena hoe mandeha ny autoroute mandeha ny izy ny téléphérique flyover zao misy hoe Lake City satria tsika apiatrana izy ahoana no ahatonga an'le ho apiatrantsika réunion internationale anankiroa amin'ity février tapatapaka any amin'ny faraparan'ny volana any ataony Anosy be ny sommet NCOI any amin'ny volana aogostra sommet NSADC itsika efa anatin'ny troïka tsika zao andefa contingent militaire mintsy médecin militaire moa zany andefa ny RDC zany de fatokisana be zany eo amin'ny sehatra international zany raisiko tsirairay le teninao teo voalohany indrindra nisy ny présentation na PGE ny PGE rehefa ataonao politique générale de l'État de misy zavatra efatra tsy maintsy ataonao aloha voalohany indrindra de hoe inona aloha le zavatra ho ataonao voalohany indrindra fomba ahoana ny amatsiana ho azy vola ary oviana lapsa de temps anaovanao n'iny zavatra iny zay aloha fa efatra manaraka an'izay organe de contrôle izy moa tokony contrôle ny asan'ny gouvernement ny parlement manao ny asany ve ny parlement isan'ny taona zao ane alefiny kosa ny efelefidy ozy izy hoe ok lany io tsisy amendement tsy nanao ny asany izy tsisy amendement tsy misy rahatany mbola tsy nahita elefidy tsy misy amendement zany tenenanareo firenena anankiray eto am'izao tontolo zao hoe mandalo ny elefi de tsisy fanitsina mihitsy fa hoe mety io tena izy io raha tena mety ary io de aizany le inona moa réalisation ny elefi io ahoana ny réalisation ny ULF io de izany manao contrôle ny ULF io tokony parlement manao ny asany ve ny parlement mbe fa nisy ve inona moa ty ny rapport ny parlement mikasika an'izy io hoe ianareo gouvernement na question miaraka amin'ny gouvernement azy hoe zao zavatra nampanantena ianareo zao zavatra ny soratra tato nefa tsy vita io zavatra io na vita io zavatra io tena tsara fa vita
fa ty tsy vita inona ny antony tsy nahavita azy nakay zany vola efa nisoratra tao amin'ny elefit tokony anaovana azy vita ve zany zavatra ohatrany titeny ve zany Serge on ne parle pas la bouche pleine ohatrohatrany zany ve vita mombadika atao nisy hoe telomy ty arahana le problème atsika eto le problème atsika eto na programme anasy io na fomba fitantanana fanjakana io dia manao zavatra mba teo eno rehetra tsaratsara kosa zany fa tsy manao zavatra ilainy rehetra samihafa zay teny zay ianao zao nyteny anao autorité ilainy rehetra tsara zany satria raha tsisy ny lalana tsy afaka mifamezivezy mivokatra tsy afaka inona amty miodina ny toe-karena ny firenena anankiray tena anao tsika teo téléphérique ilaina ve zany amin'ny situation misy amitsika zao situation économique misy amitsika zao anjaratsika manao azy tsy haitsika mametraka an'le ce qui est priorité et ce qui est urgent tsy haitsika zany de eo foana ane mahatonga atsika hoe rehefa manao programme anasy na rehefa manao propagande zay te hoe ny vahoaka fotsiny tenenina fa tsy zavatra réalisable hoe inona moa mba zavatra ilainy ty fireneny ty ary inona zavatra mba ho afaka ataony ty fireneny miaingany le zavatra multiple champion nge le mpitondra atsika Serge Jovial champion amin'ny industrialisation champion amin'ny resaka ady amin'ny resaka malnutrition champion amin'ny resaka vaccination champion multiple champion de ahoana ary moa zany tena olona ny gasy vao mahita zany de tena hoe hitondra atsika any mitsoka hoe paradis satany moa zany na ny olona ary mahino tena champion multiple champion mbola président ndre mbola ho avy koa zany hoe nga mbola nisan'izany ry asomena sadeky zany teto Madagasikara fa de asa aloha amin'ity fa tamin'ny 2009 moa zany le sekaisty de ntsisy tadidiko tsara reny tamin'ny 2009 reny fandraisana sehatra resam-pirenena indray aloha azo atao hoe satria indray aloha dia pour reconnaissance any Madagasikara reny mandray an'ireny fa ny infrastructure andraisanao azy zay no point d'interrogation fa raha ohatra atsika mandray an'ireny sommet international reny fa maika tsara reny satria mba mampisany le visibilité tsika le visibilité inona moa zany tsy zavatra tsara misy ihany no hitany olona rehefa tonga eto izy mba hitany olona ihany koa ny zavatra misy réalité eto amin'ity fireneny ity ho hitan'olona daholo zany rehetrarehetra zany de anafinafina fahantrana eto ndray zany mandritra le fotoana hoe tena aloha afenina amin'ny fahantrana fa takotakonana daholo tsy fantatro mety zenga mba tonga le fanamboaran-dalana eto Antananarivo hoe manjakangakaingana kely reto ty satria andraisana an'izao de teneniko anao teo ndray koa le resaka champion teo hoe tsika multi champion sy ny karazany tsara zany champion tsika miresaka industrialisation fa zay fonana hoe industrialisation sur quoi inona ny industrie ny tsara mety tsy de le mandeha herinaratra kosa aloha mety hafa mihitsy zay inona ny fampandrosoana vitany industrie vitanao eto raha tsisy herinaratra poumon de l'économie c'est quoi efa mbaniana kosa aloha misolika Serge Jovial efa mbaniana 400 amin'ny vidiny solika aloha de fa mba misy bouffée d'oxygène kely angamba zany aloha tsy haiko aloha raha hitany any amin'ny transport le izy fa efa mamizaka be nidina izy io nidina ny viditsoloka zany tsy tendray ianao fa hoe tena tsy ony réalité fa mbola ho hitatsika za tsy afaka hiteny aminao hitatsika afaka telo volana zay fotsiny satria ny viditsoloka zao raha mijery anao tapetsika sur internet fotsiny manomboka miakatra viditsoloka resam-pirenena ka solika vezany vidintsika mora dia miditsika mora c'est la réalité io tsisy miracle amin'ny fampandrosoana ny firenena fa teneno marina ny vahoaka io ne mahafantatra ny marina teneninao marina izy de miaino marina tiany zany ianao itsika zao efa mba hanao industrie na le hoe orinasa mpanadio volamena zany anao rifera ho atao eny vato mba hoe tena arendrika eto zany tsika de tonga de efa mba lengo pure efa tena tsy alefalefa any andafy antsony le hoe diovina mba manala le impureté mba tena de zany efa mba ho atao sokafana base tuléaire zany efa hoe satria mba ahafahana amin'ny renflouer encaisse de l'état satria vola amina milliard mihitsy vola hiditra ao anatin'le zany rehetrarehetra zany efa tafiditra any satria gouverner c'est prévoir zay mihitsy ianao ny teny an'le industrie amiresaka orifera efa nahitany etsika teto industrie mikasika an'izany gasikara zany le zavatra aoka tsy ho tenenina tsony rehefa hita rehefa mitsangana le zavatra hitan'olona io hoe zao zavatra nataon'ny fanjakana mikasika an'ity zavatra ty zao ny politika ny fanjakana mikasika an'ity zavatra ty petsaka le industrialisation teto zay huile essentielle nefa efa seka anaovana industrie aussi any amin'ny faritra avaratra eny aizy vaty fototra ny ao ny resaka gasikara ny teneniko teo aizy
oriariantsika resaka inonao ty pharmacie malagasy Malagasy. aizy zao ndray resaka orifère ok zao ndray base toliara c'est un secteur privé aoka zay tsy hoadinitsika misy partie an'ny fanjakana fa misy secteur privé majoritaire zay no ampandrosany base toliara raha atao le base toliara satria financement privé fa resaka orifère zany fanjakana no andray tatana azy hoe 100% malagasy ay zay tanao volana zany fa tsika ianao mitena izy anatana volana ianao mba iresaka momba vola mihitsy ianao banky itsika de efa tena hoe andao zay mba apiory Rothschild koa zany mba hitady vola ma isy fiara tam'ireny tao anatin'le premier mandany ty fitondrany ty zany izy moa zany tsy nahinona tatitra tsony ny fiaraha-miasa niaraka tam'le Rothschild ve napiditra vola otrina na tongavana tsy haiko fa ohatra ny nangingina tany l'izy rehefa avy eo iny taizany mety tsy namparisika ny olona hoe anoana rahabolatsika tsy resaka zao le hoe miantona tsy hoe miantona moa zany misy fahatarana fa azontsika zao amin'ny fiaraha-miasa amin'irety le ataontsika hoe Bretton-Woods zany le 103 millions de dollars 500 millions de dollars amin'ny efa misy ny banque mondiale inona daholo mahatonga an'izany le ny olona ny investisseur nataontsika hoe investisseur fotsiny na ny mpampiasa vola na ny acteur économique anankiray raha vao andehany amin'ny firenena anankiray izy ampiasa vola amin'ny firenena anankiray misy zavatra jerevana paramètre économique stabilité politique risque pays risque politique ireo zavatra paramètre rehetra jerevana na mampiasa cabinet Rothschild azy ianao mety manana contact Rothschild des grands investisseurs étatiques fa ireo zavatra ireo paramètre ireo négatif de tsy ho aty mihitsy izy hitatsika niveau de corruption eto investisseur ho tonga eto ve de hiditra am'izany hitatsika zany paramètre zany mikasika ny Rothschild iny hidirako natao tena tamtamma be izy iny hoe eo amin'ny marché boursier inona moa ty rating azo rating Madagascar eo marché boursier c'est mahafantatra amin'ny Bloomberg moa am'izao de afaka jerevana misy rating ave Madagascar nandanina otrina Rothschild de za tsisy transparence otrina vola azon'ny Rothschild fixena tao amin'ny voalohany nanana rating Standard & Poor's Fitch et tout ça Madagascar BB- izy raha tsy diso jerevanao ny marché financier tsy tafiditra ao anatin'ny catégorisation mihitsy Madagascar notre rating ne pas raté de inona le utilisation le Rothschild otrina ny vola lany tamin'ny Rothschild consultant reny ohatran'ny McKinsey sy ny karazany tsy mandeha reny raha tsy millions de dollars tsy many reny raha tsy millions de dollars de aiza ny résultat n'ireny zavatra reny rehefa ana de natao nangingina tany tsy fantatra akory nefa nandoavany fanjakana volo reny atao hoe volam-panjakana volany gasy ane zany miresaka an'izay ihany satria fotoanantsika mandeha de mba tsara ihany satria efa mba eto ianao miresaka satria farany teo moa zany tsy hoe farany teo fa am'izao fotoana zao hoe miova ny administration républicaine indray no mitondra any Amerika am'izao fotoana zao de eo zany ny fanapahan-kevitra maromaro ny raisin'ny Trump zany tao anatin'le izy de anisan'izany le hoe miantona daholo amin'ny OMS moa zany eo reo hoe fanampinan'ireo firenena maro samihafa excepté ny Egypte sy Israël angambany izy iny na tsy diso mihoatra amin'ireny zany de eo koa le resaka hoe fanididina amin'ny resaka amin'ny douane moa zany satria ny sinoa sy ny canadiana sy ny reny moa zany ny tena voto ao anatin'izy nefa rehefa miaiky io nefa zareo fa hoe izy fiatraikany amin'ny resaka fa efa mividiny any ny américaine fa ny tiako atongavana sera jovial hoe mihoatra amin'le politique américaine io zany anahoana mety raha fahitanao azy inona mety ho impact alizy tsika zao ohatra hoe misy fiaraha-miasa amin'ny USAID misy fiaraha-miasa ohatra koa zao hoe ty resaka amin'ny zone France ty zany misy an'le AGOA moa zany raha io mandeha am'izao fotoana zao tapitra amin'ny septembre mbola tsy haindray zay aorianan'izay hoe mbola mesiasion ve mbola azo an'izay ve i Madagascar sa miantona zany zany fa bref inona mety ho impact an'lizy raha ohatra zao ny tena impact aloha misy fa ny rehetrarehetra zany diaboliser ny Trump fa ny zavatra tsy tsapatsika mois de septembre tany États-Unis efa fantatra ny Trump fa olany satria Trump parle aux Américains izy miteny amin'ny vahoakany mihitsy hoe American first tsika aloha discours ny eto amin'ny investiture de tsotra combien de milliards ny américaine ozy midépenser na amin'ny OMS reny Nations Unies combien de milliards ny américaine midépenser amin'ny OTAN combien de milliards ny déficit balance commerciale ny États-Unis inona ny zavatra azony américaine amin'ireny zavatra reny
tsisy. Ny américaine micontribue 35% amin'ny OTAN. Ny OTAN tsy nataon'ny américaine hiaro azy fa ny Europe. Europe manao 2% du PIB. Alors les américains 35% du PIB. Milliards de dollars hiprotégena ny Europe. Raha manam-bola hiprotégeko ny hafa ozy aleoko hiprotégeko ny fireneko. Zay ny azy. Patriotisme tsotro zao, patriotisme tsotro zao. Manaraka an'izany momba ny resaka douane sy ny tarify douanière niakatra 25%. Jereva ny calcul tsotro hoe. Jereva ny balance commerciale déficitaire. Nefa ny zavatra farina misy eo amin'ny territoire américain. Inona moa ny politika any amin'io? Hoe apekariko 25% ty. De inona ny antony? Hiakatra reto produit afarany reto. Les américains amizay obligé tsy maintsy hividy ny produit américain. Produit eo amin'ny tanànany zareo, produit eo amin'ny fireneny zareo. Mampiakatra ny production interne. Zany zavatra zany. Mampiakatra ny production interne, m'équilibre ny balance commerciale. Rehefa vita ny balance commerciale équilibre, mampiakatra mihitsy ny arikarena fahobeny. Zay ny politika ny Trump amin'izy io. Fa tratran'iny moa dia menimenina foana hoe tsy rariny zao, tsy zao. Ary tena ny teny nataony efa ny tenen'io tamin'ny 2018 koa ny tereniko hoe raha tsy ianao izy zay ny Trump tamin'ny investiture mieritreritra ny firenenao, tsy solo-kafa hieritreritra ny firenenao. Zay io partenariat io. Hieritreritra avao anao fa la France na Norvège na Canada hieritreritra ny hoe ny toe-karena américaine hoe ahoana nampandrosoana an'ity toe-karena américaine. Tsy maintsy izy ny mieritreritra azy voalohany. Hoe zafy lohan'ny américaine zany mieritreritra n'ity zavatra ity. Zay le patriotisme. Arahatsika hoe miohatra amin'ny etsiketa zao tsika. Tsika manana tany afaka volena be dia be. Nefa manafatra vary. Zay le. Tsika kafe manafatra, siramamy manafatra, ny lafarina mbola afarina, simendra, nefa rehetra misy eto Madagasikara. Zay le politique misy eto Madagasikara. De jereva amizay ny balance commerciale atsika toujours déficitaire, des années déficitaire. Izy misy fiatraikany iny amin'ny politique monétaire. Misy fiatraikany iny amin'ny rehetrarehetra mihitsy amin'ny économie interne. Tsy manana eritreritra zany tsika hoe le production interne ihany no afaka ampandrosoana haingana ny firenena. Renary. Anaraka dokam-barotra vitsivitsy tsika dia mandray ny antsony piano koa mety mba manana fanontaniana tiana satria ianao tsy isan'andro no afaka ho tonga eto. Eny ary dia mbola mitony fandarantsika manomboka eto dia afaka miditra miantso mifantana ihany koa ianao piano. Andriamato Serge Mbe Jovial no vahintsika eto izay filompanorona ny antoko Afima antokony fivoarana malagasy ary efa kandida filoham-pirenena tamin'ny taona 2010 rehefa misy antso voninao dia mbola tsy vonina izy iverenana kely izy satria raha ny faneho-kevitra mitranga etsy aro zany dia efa maika mihitsy ny olona fa tena men'ny olona zany dia tena hoe tena leo zay moa zany le voambolana ray tsy rariny intsony zao tena hoe tsisy vahaolana hafa ve mila hafaingana satria ho faty eto zay dia tena zany le izy dia hoe tsy ankileny any mpanao politika ivelany fitonany dia izahay dia tsy anakorotana tsy hanonga-panjakana dia tsy ambadika atsy ndraiky hoe misy miteny hoe misy any hoe ho alaina ny mpitondra fanjakana moa zany toy tsy mbola nisy vahoaka natoritra ny miaramily zany zay koa zany efa ty amin'ny fitondram-panjakana tsy haiko hoe misy resaka raha ianao zany zao inona le ianao moa zany hoe ny alternance démocratique no tokony hisy afa mba hiassurena le mba hisy ny stabilité mba ahafahana mandroso dia zany hoe le vahaolana anelanelan'izay zany tsy avy amin'ny Serge Jovial mihitsy vahaolana resahako zany hoe na io basy na io tsy fantatro zay ateraka le izy aloha misy mampalajana tanteraka ny tenenako azy erreur de communication. Tsy mila miantry zany ianao rehefa fantatra hoe ianao manana force manana tanjaka tsy mila mitabataba zany fa matoa anao mitabataba fantatra hoe efa miena ny force eo ny hery sy tanjaka anao fa erreur de communication tsy tokony ifampiantry tsony amin'izao zavatra misy eto amin'ny firenena zao satria efa fahorim-bahoaka ary efa manahirana mbola hitadiavana mbola antsina amin'ny zavatra kosa atao aty. Raha misy antso ary dia fa raisina avy hatrany ary izy miaraba tompoko tapaka ianao afaka mono manaraka an'izay hoe izy io dawary miaraba re salame miaraba tompoko miaraba tompoko
atony bakaminany rehetra isy tam'ireny tarian'ny filohan'ny FKM ny FKM tam'ireny raha ty fa valana tam'ireny zany de katolika tonga de alao andeha fividiana da zay ihany zao faharoa manarakaraka mahafraka anterapitombo be fa iny fatadana fa tam'sabotsy zao anomboka tamin'ny enina any amin'ny telo maraina amin'ny efatra maraina vo ety tapaka vo enina ty amin'ny vo efa eo amin'ny adiny telo isan'andro eo ka manodira malisina mandeha amizao eo za hoe mitombo fatra iny le fanjakany de meny le fanjakana ato zany de fa ohatra hoe tena iny reny ramena vadika vita hoanaty io da misy fanjakana fa tena vatsy vesika le panoa io ndray zao le ankalara volamena sy vatso ahonany makareta le panoatra da misy mitery azava de eo tavatava kely de vidopano vidipetana ety azany mafy de ma mpanaka eo ihany ty mitety ny vahoaka malagasy mo io tsara rahadrasika ty tika itypoka de raha mahita eto feratika fa tena any desemay le filoam-pirenena no mizao eroka ozy hoe misy madagasikara reo atika zay arovana azy rakako atrero ina de mampalahelo tsy tena fanontaniana moa zany hoe fa manao constat izy amin'ny zava-misy zany hoe délestage fa tsy haina mamotika amin'ny fiainan'ny olona hoe mba niety loha hiverina fa de aiza de ny RDC indray ve no zany eniko mihitsy le fikaikany ny rehetrarehetra mikasika an'iny zavatra iny ao ny atso manaraka ndao raisina re miaraba tompoko miaraba tompoko miaraba karibu savana tena pa tena sempre de forma plutôt unità ana fapresa che vai che parlo che si vede na quanti penso che fosse un po' amore referenza latino del centro e mai tanto sa tanto si spia l'entreprise sono franchement l'investissement est 7%. Et l'importation à Madagascar, 6%. Et c'est 30% aussi. Mais après, le sangour en mias. La mana clé, mazani. Et on quel nous a le secteur franc, il y a rien de fou. 20% en exportation, 27% en exportation à Madagascar. Et 85% des entreprises, même des initiatives liées à l'ARS. 175 000 emplois directs et indirects. Voilà, tu es un ami syrienne en sortant. Manamony zany fomba fitantsahan'ireo entreprise fransa roa zany ny fiainana sy ny asa tokony misy eto Madagasikara sy ny zavatra tokony misy eto fa mampimelomelona atsika dia ny hoe tsy misy zavatra atao azahoan'ilay malagasy misitraka ny tena eo aminy na dia ny farafarasiny kely fotsiny ary ny atao hoe misehitry ny fambolena sy ny pipika zay mahatonga anazy statistika alembola iresatrana ho an'ilay politika ko fa ampaitokarenana fotsiny mbola afaka mihitsy anao fa izao fitifitinana izy de mba tafititra daholo ny zavatra non marina ny zavatra terenao teo io resaka zay le tenena tamin'ny anina teo ny hoe miankina amin'ny politique générale de l'état miankina amin'le drafitra apetraky ny fanjakany ny gasy ozy ianao teo tsy misehatra ny aninao aminy ohatry ny fambolena sy ny fiompiana
ka le politika fanjakana mihitsy le politika agricole ohatra tsy mipetraka araka ny tokony ho iziko moramora ho azy zany manafatra satria ty fotoana-panjakana ty zany zao an'ity deuxième mandat ty de hoe 3 piliers de hoe eo zany mikasika ny hoe ny maolona aloha zany plutôt social le faharoa ny industrialisation sy ny resaka hoe énergie de ny fahatelo ny resaka bonne gouvernance ty mbola lavitra zany rehetrarehetra zany mihitsy zany le zavatra resana asa aloha ty ndao lasitsika aloha ty antso manaraka ty de avao ampizina ny antso raha bato ahena kely le radio anao aloha ahena kely le radio ahena kely le radio na pio mihitsy fa lasa mikikika be de tsy fakahitana atao aloha manefa niala lavitra be le radio voalohany miravanareo de miravanbe zaka vagaga firy zay hoe volana menana ondrana zay fa mbola tsy pareko mihitsy hoe iza marina tokony izy io raha misy olona mangalatra koa na mangalatra ongy mahaly any anaty Facebook any sary misy mbombaniny faly nanondrana volamena nanondrana saky anondrana sokatra zao de navokandra sary loatra le député iny fa le volamena zany misy lalàna zany angamba miteny izy io hoe tsy azo avoaka mihitsy ny tompony fa tena manontany tena hoe iza marina tompony re zavatra reny ianareo mpanao gazety io ve namana de tsy mba afaka fanadinanareo hoe fiza marina ny tompony fa toany de tsy tiny zay ny voalohany faharoa hoe tsika ny andefa médecin militaire ho any RDC zany fijeriko tsy zay hoe le andefany tsy de asy problème fa manindra raha io général na PDP sy reo mitanitaninaandro tsy analakely reo alefaso any daholo reo monsieur le président mba manao application zavatra ny anarany eto Madagasikara eto misy tonga général fa tsy arimbareko hoe ireto tafika argasana zany argasy io alefa naparitany tany ivelany tany tsy mbola nainao zany de abalao mba andehany reo de maka expérience reo de manao application zatany anarany de alefaso any daholo izy rehetrarehetra reo général rehetrarehetra reo sy reo mijanona analakely reo tena hoy zany merci président fa tena mety ny fandraisana fanapakevity iny alefaso any daholo de farany hoe iady mikolokolo ny fanjakana de zara manontany tena any amin'ny zakany misy kolokolo io any amin'ny fanjakana ngeny feno kolokolo izany mbola tsy naheno kolokolo tany amina société privé zany tsy mbola nareany zany fa ao anaty fanjakanao feno kolokolo ao misy fanjakana zany iady amin'ny tenany de alao misy fanjakana iady amin'ny tenany fa ozy ny baiboly rava ny fanjakany amy ady trano de za mba mivavaka mafy mihitsy diva amin'ny kolokolo nareo fanjakana satria ao nareo ngeny manao olisy nareo saminareo fanjakanao tena sefo be ny kolokolo sampanareo feno kolokolo ao de zay le manahirana eto de avelao atao nka de farany za magaga ty tena natikipiasaky rehefa nivadika iasy raha ngaty le telema to taminana be le crédit miazakazaka be mihitsy na asa raha matrapony nareo fa za tena miasa pa zany asa raha inona zany mampirako amay ie zany rehetrarehetra zany sy ohatranao le momba an'le kolokolo aloha valiko direct le momba an'le kolokolo teo misy ohatra ny teneniko zay ohatrany train io TGV io TGV io rehefa lohany mahitsy ny wagon rehetrarehetra mahitsy fa rehefa io TGV io zany no miodina tsy maintsy miodina daholo ny aty ambany l'exemple vient d'en haut zay foana resaka kolokolo fa rehefa ianao no hitany administration rehetrarehetra hoe ny mpiasa aty ambany zany hoe mahitsy ty zavatra ty mahitsy ty direction nay ty mahitsy ty lalany ty ahitsy mananareo rafitra maro samihafa ao anatin'io moa zany mbola nolotra ny politika vaovao amin'ny resaka kolokolo na tonga le namana teo ao anatin'le hoe nanao ny fanamariany iny angambany ny rafitra ne raha rafitra ny telenitsika eto amintsika betsaka ne ny rafitra eto fa le efficacité-n'izay rafitra zay no olana nanao fanamariana koa izy mikasika ny fana amin'itony le hoe rehefa nanao rebranding le izy tohatra vao may mitroka be mihitsy zany nge nitelelina ny solomavambahoaka koa manao azy hoe enquête parlementaire ary efa nisany izy io ihany taloloha nisany hoe manao enquête parlementaire mikasika andro opérateur mobile reo fa ohatra ny fisokafan'le enquête nisy fa ny fifarana zany zay foana io tsy antsony le izy eo inona ny avaran'le izy dalo resta ny antso manaraka ary miaraba tompoko salama tompoko miaraba salama avaty amin'ny deuxième arrondissement ihany miaraba mahakasika an'le hoe mesure ny raisin'ny Trump amin'le resaka protectionnisme any États-Unis reny zany ny olona miprofo fa tia tanindrazana izy aprisiana mihitsy ny olona anjifa ny vokatra eo atoerany fa ny antsika eto pays à vocation agricole fa vary hybride avy any Chine no faran'ny fanjakana fa tsy le agriculteur ny vatsy
amena formation amena encadrement fa zavatra hafa mihitsy ny atao. Dia eo indray mahakasika le hoe champion en industrialisation dia tsika samy mahita hoe inona le industrie hoe natsanga ny président fa za mahita ihany hoe ny industrie natsangany dia industrie fikaramana ny taona bidon amin'le fatapatapahany rano dia lasa mitady rano lavitra be ianao dia lasa création d'emploi ho azy le izy amiko manokana aloha. Dia izay ny zavatra vitany eto. Fa tsika raha tsy tonga saintsika efa nisokafany trompe ny voamasontsika malagasy fa ny problème koa indray tapitapon'le telo hetsy kely dia lasa milahatra eny dia tsy tonga saina fa ny androany ihany ny hita fa ny apito sy ny manaraka tsy eritreretana fa hoe izany amin'ny telo hetsy anay eo fa nareo ary tsy manome izay le toetsaitsika dia tsy voatra mihitsy nitsika makasitraka indrindra nareo. Misaotranao dia misaotranao ka zay le fanotelenako tao momba n'iny Trump iny aloha protectionnisme patriotisme zay ny azy zay tsisy olo afaka makany ao aminy fa isika teto ny tadidiko tsara mihitsy ny discours ny mpitondra tamin'ity tamin'ny premier mandat voalohandohany tany hoe hovokariny eto Madagasikara daholo ny zavatra ilain'ny mponina eto afaka atao eto dia ohatra zany koa rehefa nisy nitokana le nisy usine na cimenterie zay tany Antsirabe 2 zany dia hoe iena hatrany amin'ny efa nisy chiffre mihitsy zany teo hoe iena ny vidin'ny simenitra afaka zao nisy fividianana minoterie fitokanana minoterie tany Tomasina dia iena ny vidin'ny lafarina sy ny koba sy ny etcetera fanaovana paty zany fa nisy zany discours zany ka zay manko ka zay le teneniko tamin'ny voalohany teo hoe ny programme mpanjakana io rehefa manao programme izy tokony misy mesure d'accompagnement dia tokony misy ihany koa ny contrôle n'iny zavatra fa lasa kabary fotsiny tsisy zavatra azo trapahitana nareo dia le kabary ahoana no andrasany sehatra zao viala le kabary amin'izao fotoana zao zany dia hoe manao fanambarana tamin'ny voalohandohan'ny volana janoary teo tena ny avy eo amin'ny fitonana mihitsy misisika be manao fanambarana etsy amin'ny Colbert ny parlementaire sy ireo antoko manao ny fitonana dia asory ao anatin'ireo le tsy efficace amin'ny asany fa déclaration ouverte mihitsy le problème avy eo koa le atsana anazy dia asory zay tena fa lasa lefa tsy mifampiantsony ve ao anatiny eo satria misy nytokatrano tsy satria ohatrany hoe tena mafy ny zavatra resahanao zany na izy ao anatiny ary ohatrany zay ny resahako tao ny ao anatiny hoe tsy milamy anareo mpanohatra ny ao anatiny ara tsy milamy ny aty ivelany no ilamy efa niteneniko teo iny misy antony matony tena ny mikasika an'le hoe esory zay tsy mahavita esory zao efa impiry niova gouvernement moa tsika teto fa ny prime ministre tsy niova mihitsy fa ny prime ministre teo zay le teneniko dia any amin'le ministre ve no olana za miteny an'izay fotsiny parce que un premier ministre un chef d'administration izy zany no capitaine-nreo an'ireo andeha ampandroso any Madagasikara i-appliquer une politique générale de l'État izy zany no responsable voalohany mialatsiny aloha koa dia teneniko mihitsy ny miresaka liana teo le ianao miresaka misy ny organe de contrôle isan'ny singa samy amin'ny hoe mba hampanjary ny resaka amin'ny fitantanam-panjakana ohatrany somary tonga sana ihany Serge Viala tsika no mba fahitanao izy hoe misy an'ity le tsimbany ity zany le hoe fanampiana avy any amin'ny banque mondiale dia omena an'le tokatrano sahirana eny amin'ny faritra samy hafa eny dia mahazo an'le hoe 250 000 ariary zany en deux tranches le izy 100 000 ariary dia aveo 150 000 ariary le miteraka filarana be dia be amin'ny toerana samy hafa amin'ny fotoana izarana an'le izy ireny fa ny somary mahatserika azy zany dia hoe tonga le vola dia nakinina tamin'ny fidy ny apahany zany dia any ministère population ny apahany fa le aty amin'ny fidy zany dia misy fiaraha-miasa indray amin'reto opérateur mobile dia eo zany lasa hoe satria za loatra tonga say fa le opérateur mobile ve maka misy prestation azy ao anatin'le izy dia ahoana moa mahatonga zany lasa vola atao fanomezana ato dia mitsofoka makary amin'ny sectariam-bady ary dia ohatrany zavatra roa le maliko an'izay zavatra roa ny maliko an'izay le voalohany teo misy fanampiana tsara mahazo fanampiana fa tsika dia ankana amin'ny fanampiana foana teneniko le madama teo ny teny hoe intelo alina iny dia hoe nareo ara tsy manomeko zay any mandray an'iny zay foana zany fa tsy mametraka an'le drafitra sy le politika mihitsy ampandrosoana mba aleo tena le vahoaka amin'ny asa sy andraikitra sahaniny zay zany ny olana voalohany amin'iny le momba le fanampiana indray tonga dia au lieu de confier na ministère de population directe le zavatra dia misy structure zany mizara azy directe mbola mandalo dingana firy reny dingana rehetra andehananany reny tsy maintsy misy commission alainy reny dia mihena tonga any amin'le tena izy samy mahazo ninona moa ty ny parany daholo zany
dia inona le efficacité an'ilay zavatra le fanampiana dia zay efa 250 000 efa kely tsy ampy azy ray volana akory zany nytokantrano indray dia avy eo indray a mbola nkanao indray iny amin'ny commission gauche orange monnaie mandefa an'iny i amin'ny vola manefa Airtel monnaie zao hoe dia an'le olana eny ary orasina indray ny antso manaraka aloha ary miaraba tompoko io santatava dai tiana koe tiafotsy zao ny lafiny politika am'izay dia za moa klasé anao ao anatin'ny hoe mpanoratra iasa tiampo mafahaitokarena anao arandro fitantrana firenena fa tokony izy zareo olona matanjaka afaka hiaraka aminy satria izany nataon'ity filoham-pirenena tiavanana loatra amin'ny fahaizana amin'ny hoe ara-pahalalana mampanitoekarana tahaka fa ny olona ao ambadikany ero manomana azy matanjaka anao dia lasa natafapetraka azy amin'ny toerana ny tokonenina dia zao miady mafy misy fampanjakana amin'izao fotoana zao mampiteny olona momba ny mpanozy hiaro amin'ilay fanjakana ary anymingy avingy an'ilay fanoherana ilazana fa ny fanoherana dia tsy mahavitin'inona raha tonga fitondrana zany mahatonga raha iteny aminao raha ny politika zany no ka hitantana Madagasikara dia ianao no havanana amin'ilay fitantarana amin'ny ara-toekarena fa toekarena tsy ny fa mitedava olona tena mafy afaka manohana anao afahana mitondra amin'ny fanjakana ara-tsarena tsy tavapetraka eo natony tamy dia midilivitaka raha hiakatra eo fitondrana Andriamatoa Andrarabeloka afo an'oloalohan'ny asesetrany zany fampeniana anazy fiefana metraka azy teo amin'ny toerany midikan'izany notany hoe mila fantaka ny fampongavany eo da tsy fantatra hoe dia raha hivondrona ao anaty an'ireny fanoheran'ireny ianareo fa zay dia tsy maintsy tokony ataonao koa satria tsy afaky ny andevery amin'izao ianao satria tianao iray tsy afaky ny ampatavokany satria efa nipisakana ianao fa mitady aniasa kokoa ianao zany hoe hivelaranao azahoanao a hitonga an'ilay firenena arahako ka mbola hitsaka ihany ianao amin'izao misy amin'ny Madagasikara amin'izao misaotra misy zavatra resahako kely mikasika an'izy teo misy point roa hidirako mikasika ny resaka toekarena teo zao ny filoham-pirenena tsy voatery hoe olona spécialiste an'izao rehetrarehetra zao tsy ho spécialiste ny agriculture izy tsy ho spécialiste ny économie izy tsy ho spécialiste ny santé izy tsy ho spécialiste ny énergie fa tokony ho entouré de bonnes personnes manana an'ireo spécialisation reo afahany mametraka an'le vina eritreretina ampandrosoana ny Madagasikara mpanolotrainy reo zany zay tsy misy eran'izao tontolo zao ianao filoham-pirenena anankiray dia manana traikefa amin'izao zavatra rehetrarehetra za zao tsy manana traikefa amin'ny resaka fahasalamana tsy fa rehefa misy ny spécialiste mikasika an'izay tsy hijerevanao volokoditra io tsy hijerevanao antoko politika io tsy hijerevanao ino fa fantatrao fa spécialiste io olona alaina hiara-iasa afahana manao an'ilay zavatra mikasika an'ilay mpanohatra tenenao teo hoe mila miditra amin'ilay fanoherana tsika eto anie le problème koa zao amin'ny resaka mpanohatra manohatra botolo fotsiny rehefa ianao manohatra zany na manana programme anazy za zao teneniko tsara mihitsy fampiresaka amin'ny rehetrarehetra nao amin'ny fitondrana io nao amin'ny mpanohatra tena teneniko tsara mihitsy zany fa ny zava-misy de zao rehefa miresaka amin'ny mpanohatra ianao hoe inona moa mampivondrona antsika atao amin'ity fanoherana ity ohatra misy programme anasa miaraka ve inona ny fampandrona n'ity Madagasikara tsisy an'izany le base na programme mihitsy zany ino ny tokony hivondrona ny rehetrarehetra hoe ty mampanohatra anay satria ty programme ny fanjakana ty tsy izy ty io ny azo io manao hoe atao industrie ary amboarina simenitra amboarina zao tsy izy tsony ty satria tsisy zavatra vita de ity ny base ny programme anay ary ny mpanohatra tsy afaka natanteraka ny programme io raha tsy tonga eo amin'ny fitondrana satria hoe anao tsy afaka mpandroso Madagasikara mihitsy raha tsy tonga amin'ny fitondrana raha ao fanoherana foana ohatra hoe nampanohatra foana marina zany zay ny anjaran'ny mpanohatra ny mitsikera de manao proposition hoe zao ty fa tsy mbola nahita hoe programme commune ao anatin'le atoko politika maromaro atambatra inona le hitambaranao anohatra olona ve tsy miditra amin'izay tsy olona ny toerinao fa programme anazy zay no mila apetraka efa misy antso manaraka anary raha misy antso dia ampidirina izy miaraba tompoko miaraba antikabara dia momba n'le kabara ry matovo le programme le kabara
raha nanaraka ny diana tamin'izay tsika hitako zay hoe ina ny programa ny filoham-pirenena fa isaky ny mahavolo zany tena spesialista amin'ny famorina olo ary tondra fita betsaka dia betsaka izy dia vory tokoa iny na dia olona tsy faly amin'izay azy eo amin'ny vahoaka bobaka be io izy no tena programany amin'izay ary zavatra tsy takatra sain'olona zay ary zavatra tsy tanteraka mihitsy eritrereto eo izy manao izy dia manana programa inona fa rehefa vory vahoaka izy zay vao manana manao programany dia momba ny fandoena efa mele fanjakana velo any zava-dreta zany hoe fanjakana misy mamy zavatra hoteriny lepanoaka fa lepanoaka manoatry ny fanjakana ary za mitevany lala-pinarafotoka za fiarety ary hoe tsy crédit lampanoatra efa Madagasikara miampy mila zako azy zany raha io fanjakana io teo fantoerana ka zao mpanoa dao teo amin'ny fitondrana tena tiny tsy takatra saireo zavatra vitany fanjakana vira io teo ampanoa ary fomba mamoetareta ary fomba rieta ary zava-misy ena ramena zay vadika vita misy terenaka mitaky andray zao ny fanjakana manao an'ny teletely olona navany afrika vaty tivety afrika alo avoaka malagasy efa ohatra nefa manjeny ny fandoavana azy kanefa le fotodafa ohatra hoe rehefa meno an'le olona zany dia izy zany le mahapirisy ohatra ny hoe te hapirisika zany izy tokony misy zavatra mahery vaika raha ngaha tena tsy fantatry hoe mandatsaka raha ohatra ny tsy tiatiana zany misy fa zay no fahatakarako ny zavatra hoe raha retsy ingeny tao amin'izao toeram-pandroso zao dia tena zavatra tsy azo ny saina ny eritreretina mihitsy no mitranga fa dia mety kasy tsy haiko mifampitifitra eto misy raha latsaka nay nefa rehefa meno an'ny vahiny eto zany zao dia hoe ianao a dia tsy ao anatin'izany hoe mbola isy ianao aloha zany tsy midina an-dalambe ianao a ianao a raha menanao zany raha azoko tsara le izy dia ianao tsy ao anatin'ny hoe tsy fifandonana mihitsy a anatin'le izy a fa na io miresaka dia mijery raha ohatra dia apetraka eto zany hoe ny intérêt supérieur de la nation a no jerena mitambatra fa aloha mijany ery ny ego sy ny zavatra samy ahitso kely aloha hoe tsy midina an-dalambe tsy midina an-dalambe anonga-panjakana zay isa mihitsy izy ka midina an-dalambe amin'ny resaka démocratie samy hafa zay a satria tsika eto manko manana culture hoe rehefa midina an-dalambe a dia anonga-panjakana zay fa io fidinana an-dalambe io mety mitaky ny zoanao anao zao zao tsisy électricité tsisy jiro mety midina an-dalambe anao ohatra ny la France ohatra ny hoe ny syndicat rehefa misy anina dia midina syndicat mampafantatra hoe zao a ny olana anay zao problème anay fa tsy hoe anonga-panjakana zay aloha le mandatsadra efa ela ihany zay raha latsaka teto zay dia zao ihany tsika 61, 72, taty amin'ny 91, 2002, 2009, 2018, 2018 mbola nisy naratra ihany koa sy ny karazany. Dia iaina amin'izay foana ve. Dia zay ho tonga eo dia andatsadra foana zay vao tonga eo amin'ny fahefana. Tonga eo tadio tsara fa rehefa mandatsadra anao a io ane rehefa mahazo fahefana anao avy eo adinonao iny fa ny fianakavian'olona potika tamin'ireny aiza zao. Tsisy akory ny indemnisation an'ireny tsisy akory ny fandraisana ny zanany sy ny karazany. Fianarany fianakaviany zanany no hoe ny fianakaviany sy ny karazany fandraisana an-tanana tsisy zany zay zava-misy dia iaina amin'izay foana ve andatsadra za tsy miditra amin'izany eny ary dia manana an'le ampahampotoana farantsika eto zany a mbola ahafahana manohy mbola vahintsika eto a ny filohan'ny antoky afima Serge Imbe Jovial fa misy antso very dani fa misy antso maraisiny miaraba to tapaka izy le olona mantsy ny zany amin'izao tena efa maika be misy hoe tena mba ahoana ny vanty raha ty zany fa ty tena efa miatra manaina le izy amin'ny sécurité koa zany zao fa tena olana be raisiny aloha ty antso ty miaraba tompoko allo manahoana salama manao tompoko dia manahoana ny vahiny miaraba tompoko fanontaniana asa roa na telo mavitraka aminao tompoko eny tompoko voalohany indrindra tsy zao atoko politika anao pitarika atoko politika mba azonao tantaraina fo izy hoe lazaina fo moa fa tsy tantaraina zany hoe inony zany ny tanjony ny atoko politika tarianao faharoa
amin'ny zao zavatra sy ho tao fireneny zao mazava mihitsy ny zavatra nitenenao tao hoe tsika ianao tsy tianao zany mandeha eny an-dalambe zany raha ohatra hoe hanaovam-panjakana fa raha ohatra kosa hoe anao demokrasia hoe hitina an-dalambe momba ny demokrasia fanontaniana tompoko hoe efa misy ve zany atoko politika maromaro miaraka aminao tsy fantazah moa tsy dia malala anao loatra fa raha ny fahinoko ny fenao feo fotsiny dia mbola tanora ianao dikan'izany hoe efa misy maromaro ve nareo tanora miray hevitra amin'izany lasainao zany fa teny farany ny telo marina le fanontaniana misy filohana institution zany mba anankiray ny teny teto io na dia anakay fotsiny any azy no hita amin'ny kolikoly dia ipalaretra ny sisa manao anaty teny fahafantaranao efa ela nisy ny madame io présidente io nitarika ny momba ny resaka kolikoly fa hatramin'izao tsy misy vokany le izy le programme apetrany io ve tena isy vokany izy ho an'ny firenena misaotra tompoko misaotra anao le fantaniana telo hoe zahana fitinina ihany fa ny fotoanantsika moa mandeha dia mandeha ihany ny afimia dia naorina tany amin'ny 7 sy 4 arivo talohan'ny fifidianana reny zany nandritry ny fotoana maromaro no taona maromaro zany nananganana azy io satria association izy io taloha miezaka zany mandeha any amin'ny faritany rehetrarehetra any mitady ny fampandrosona any amin'ny faritany rehetrarehetra dia nivadika fitiniko le izy fa lava be loatra dia nivadika antoko politika tamin'ny 7 sy 4 arivo reny ny fotopisinay dia araky ny filamatra vahoaka ihany vahoaka hatrany le peuple d'abord le peuple encore et le peuple toujours zany hoe miainga avy any amin'ny vahoaka ny fampandrosona tsy maintsy hita ny vahoaka ny fampandrosona zay le fotokevitra hijoroana zany mba hitongavan'le fampandrosona any amin'ny vahoaka dia tsy maintsy misy ny programme an'asa ka zany programme an'asa zany eto amintsika misy faritra maromaro zay ihany koa no anatin'ny programme an'asanay ary programme an'asanay io dia ny rafetina isaky ny faritra inona ny toekarenana tolaten'ity faritra ray ity inona ny fampandrosona azo atao ahoana ny finansena ny fampandrosona io amin'ny fotoana ahoana na ahitana vokatra amin'izy io zany rehetrarehetra zany ny fotokevitra ny joroana nananganana n'le antoko fitiniko amin'izay ihany le izy faharoa manaraka an'izay le deuxième question anao teo efa misy ve antoko politika fanresako teo izy io fampiresaka amin'ny rehetra marina ny teninao atao hoe tanora tsy tanora atao hoe tsy antitra ihany koa nefa fa efa misy ny fifampiresana amin'ny antoko politika maromaro izay vonina andrafitra ny programme amin'ny fampandrosona ny Madagasikara zay aloha ny iraisana alohan'ny manao zavatra hafa fa tsy ifampiresaka à gauche à droite dia hoe andao ivory andao anao an'izao andao hanonga-panjakana sanatriany zany na andao anao ny zavatra ohatr'izao tsy misy an'izany fa iraisana aloha dia ny hoe inona ny programme an'asa iraisana inona ny fampandrosona iraisana inona ny zava-misy eto amin'ity firenena ity ahoana ny ataontsika zay no mikasika an'izy iny mikasika an'le kolikoly teo io mifampiankina ihany amin'ilay fanazavana taloha efa nataoko teo ny kolikoly raha tsy ny lohany mihitsy ny manafoana azy dia tsy ho foana mihitsy io na inona ny rafitra apetraka ao na inona ny plan apetraka ao na ataona ahoana izy io tsy ho afaka mihitsy io raha tsy any amin'ny lohany mihitsy le TGV ny teneniko teo any mandeha mahitsy satria raha nitranga anankiray zao tao amin'ny ivon'ny douane le nisy resaka volamena tena azon'ny douanier prime dia hoe mena ny douanier sy ny anao zany laharatarbi amin'ny foloa dia atso mivantana izy raha ohatra ka hoe misy zany zao tsy andraikitry ny folo zany ohatra ny hoe tsy matsoky an'le sampana efa asan'ny douanier iny izy ohatra amin'ny lafiny anankiray tsy maintsy mbola misy aloaloha ve ao anatin'le izy dia raha ohatra zany hoe okesa misy okesitokendray ve zany le izy ataontsika hoe misy trafika 10 isan'andro 20 isan'andro ve mivoaka amin'ny aéroport ivato raha tratra dia iantso ny 10 isan'andro 10 20 isan'andro zany ro douanier zany ve ny asan'ny filoham-pirenena tsy asany zany misy rafitra napetraka amin'izany matoa izy manao an'izany marina le teneniny tao mety tsy atokisana le rafitra rehefa tsy atokisanao le rafitra anao dia anaovy rafitra atokisana hitantana an'izany zavatra zany raisina aloha ny atso manaraka miaraba tompoko salama e vahiny miaraba tompo saika antany fotsy amin'ny vahiny na tokony areo hoe tsy afaka an'izao candidat bentana dia fika tamin'ireny fifidianana sesy reny
fa hoe fantekana kristiany Madagasikara moa zany antoko dia faharoa hoe ahoana ny fahitany antokony eto Madagasikara ny fanehoan-kevitra zany hoe amin'izao efa taona fandrosoana be zao saika ahoana nalizina ho ty président tsika mety mbola matra be any 2028 io bizarre dia zay fanontaniako e maso hoe raisiko amin'ilay farany teo aloha hatramin'ny 2028 veo tsisy mahafantatra ny ho avy tsy fantatro fa mandany aloha dia tapitra amin'ny 2028 dia ho hitantsika ny amin'ny 2028 azy angamana ny antokonareo ve tsy nandatsaka hidirako kely zay nilatsaka zay tamin'ny 2024 nandatsaka koa zay députation après nanana mera maromaro zay fa anisany nanohatra 2023 io tsy raisako hevitra loatra amin'ny ataontsika hoe fanoherana angamana anisany nanohatra ny fifidianana tamin'ny 2023 ny tenako satria na ny antony amin'le zavatra tsy tomombana rehetra hita nandritra ny fifidianana iny tsy zarera angamba nahita an'izany fa ndretrarehetra nahita an'izany fomba ahoana moa efa hitanao hoe tsy niova izy tsy toerinao le fifidianana présidentielle tamin'ny 2023 tsisy zavatra niova dia andatsaka député indray ianao dia hoe aloha indray andatsaka député aloha fa iova ty rafitra fa niova ny rafitra ny fifidianana sy ny karazana nefa zavatra tsy niova zay ihany koa ny be ny tanàna teo fomba ahoana ny andatsanao be ny tanàna nefa ianao nanohatra an'izy io ny lalàna mbola misy ihany nampiarina ny toerinao lisy mpifidianana nisy ny toerinao ny processus électoral rehetra ny toerinao tsy crédible le zavatra le foto-kevitra ijoroanao amin'izay fotoana zay ny antony tsy nandatsahany antoko fa kosa nisy tao amin'ny antoko ny latsaka partout à Madagascar sy ny karazana nanao indépendant nisy indépendant misy indépendant amin'ny député ao zao misy député indépendant ny latsaka tamin'ny amin'ny anarany indépendant manokana lany nisy koa ny mera ohatr'izany fa ny antoko antoka tsy nandatsaka noho zay antony manokana zay ndawary misy antso manaraka indray ary miaraba tompoko allo manao ane miaraba antsika rehetra miaraba tompoko dia miaraba ny vahiny miaraba mialatsiny aloha dia tandroana ohatra nompo-kevitra amin'ilay olona teo hoe tena manaikitra be le crédit ao efa eniny telma zay efa eniny zay ka dia verina atao aminareo mialatsiny fa ohatra ny te kritika kely irako tsy ny demelo hoanareo mpanao politika nareo zany be dia be loatra ohatra ny théoricien idéaliste ohatra ny hoe mitana filamatry nareo fa tsy mijery le zava-misy eto amin'ny firenena dia ianao zao miteny hoe za tsy tena za manonga-panjakana zany raha n'izao rafitra misy atsika izao ve dia mieritseritra ianao fa hoe olany foana na hoe ahazo maro anisy impossible zany raha amiko hoe tsy ho tanteraka mihitsy zany tena manonga-panjakana zany vahaola atsika andrasoloha hitanao raha ohatra zao hoe anao fifidianana isorako mihitsy ny mpanohitra tamin'ilay farany teo satria tsy mifidy tamin'ilay président de république hoe zay tsy mifidy miaraka amin'ny vazaha zany tena isorako azy zany fa le anankiroa taty aoriana jerevy tsara rehefa tsy manao ordonnance izy dia mampiasa ny rafi-panjakana any izy rehefa 80 lany dia atao 84 mba ho maro anisy dia io ndray zao be dia be na olona tsotra azy ange hoe indépendant mitseny any ananany ny anay ny lany fa maninona no atao io ny lany zany zavatra zany miaina atsika dia ianao hoe mbola eritseritra hoe aloha fifidianana amin'ny ara-dalàna ihany ny atao fa io ny rafitra misy nefa le fitondram-panjakana mihitsy manao sy betrahany eo mandra-pahafatiny dia za aloha tena za miteny anao zao tena juriste miteny anao mialatsy miteny tenako fa za tsy manaiky an'izany mihitsy hoe zany ny fomba iainana eto fa rehefa tsy mety le ara-dalàna dia mitady zavatra hafa dia zavatra hafa ataontsika eo saotra toko misaotra anao ka le zavatra hafa ataontsika mihitsy manko zay no manahirana ina le zavatra hafa ataontsika ny amiko manokana tsy hoe aloha fifidianana ihany efa niteneniko teo nazavaiko teo le fifidianana hoa tokony ambony latabatra boribory dinihana miaraka fa efa tsy atokisany vahoaka ntsony na ny pilatsaka zany ny rafitra misy amin'izao fotoana zao zay ne nangatana tamin'ireny 2023 reny andao ifandiniky ndao ambony latabatra hoe ty liste électorale ty misy problème ty reto processus rehetrarehetrareto misy problème misy olana daholo dia inona ny vahaolana sy sosikevitra fa ijanona mandra-pahafaty eo amin'ny fahefana zany tsisy olata fa janona mandra-pahafaty eo amin'ny fahefana zany zay ngamba raha sina aloha ny antso manaraka ary miaraba tompoko allo manao ary fahasalamana miaraba tompoko miaraba aloha mpanohitra dia miaraba ny vahitsy misy jovial miaraba anao tompoko
raha nyfoto-kevitra dia arak'izay zavatra singaniko tamin'ny teneninao tao dia le hoe misy ny fanoherana midina an-dalambe tsy hanontam-panjakana dia rafan'izay zay fomba anaovanareo an'izay fa tsy maintsy izay no ataonareo rehefa mpanohitra rehetra ka mandala ny ara-dalàna tsy maintsy andeha amin'izay dia eo vao hianjanja ny fanjakana tahaka ny hianjanja tany Genève farany teo tsy nahita an'lazana mihitsy ange le solon-tena-panjakana tany nytsiron'ny vahiny tsy fanajana ny zon'olombelona rehetra eto anisan'izany ohatra fotsiny zany resaka mpamosirana iny moa mampimeve fa dia mbola eo izy eo nefa misy olona koa makasitraka an'iny ny ampivavaka sy ny sisa iny moa dia toko fahangimatona fotsiny fa ohatra ihany koa ny fitifirana famonoan'olona kitran zao lazana fa iahinananao an'izao olona tsy nandazy fitsarana akory juriste le niteny teo monsieur Jovial ary le teny teo tena marina ka zay moa famariparitana zava-misy any fa mipatiko anotaninanao dia ahoana le endrika teneninao satria anao koa tsy tia mpanongalam-panjakana raha tsy mpanongalam-panjakana didinana an-dalambe tsy manonga-panjakana zon'olombelona maneran-tany mamela an'izany fa ny eto amintsika any mampinoe be dia ny farany koa dia le hoe ahoana mba fahitanao an'ireny resaka tany Genève tsy nisako ny teto amintsika mihitsy nefa reny ny tena fananana baraka atsika tahaka nypanjakana covid sy ny sisa etc dia tsy mbola mifehatra amin'izao misaotra indrindra le tany Genève aloha dia ombolan-kevitro aminao mihitsy miombon-kevitra aminao amin'ny zavatra ina satria représentant ny fanjakana tany tsy le olona ne no voatifitra amin'ireny fa ny Madagasikara manontolo ny rafitra misy eto amintsika manontolo dia voakasika ireny tsika imbonin-kevitro aminao iny fa hoe tsy fantatro ny tiana eviana amin'le hoe nareo fanoherana midina an-dalambe dia tsy maintsy hanonga-panjakana tsy voatery hanonga-panjakana zany midina an-dalambe efa nazavaiko teo iny tsy voatery hanonga-panjakana midina an-dalambe afaka maneho tsy fankasitrahana ny fidinana an-dalambe zay le démocratie sy ny karazany fa tsika manko eto efa basé foana amin'le hoe rehefa midina eo amin'ny 13 mai rehefa midina ary rehefa mivory ary dia eo fa ikonokona hanonga-panjakana reo fa ikonokona nanao an'izao tsy maintsy misy foana itsika malagasy mandala ny fifampiresahana fihavanana sy ny karazan'izany tsy maintsy misy foana ny fifampiresahana amin'ny fotoana ilana an'izany na amin'ny fanoheran'izany amin'io fitondrana io rehefa nandohalika ny ranomaly tsy maintsy misy ny fifampiresahana ary rehefa andohalika izao efa tena andohalika efa tsy andohalika tsony efa midepasy ny lohalika moa zany fa ny fanonganam-panjakana aloha tsy ao anatin'ny conception anko amin'le fanaovana politika alors misy an'izay ary orasina indray ny antso manaraka miaraba tompoko miaraba toko radio miarabe ny zavatra tiako tenena voalohany ianao ma dia izao hoe ny mpanohitra rehefa mahazo radio eny tompo dia mahavarina mihitsy le fomba fiteny ny valiteniny tsy azo toerana izy tsy azo fitondrana izy efa dia miaperimberiny ao ambavany foana le akanosana za dia tsy hanonga-panjakana fomba ahoana ary ny azahoanao fitondrana rehefa hitanao le fitondrana fa tsy dia tsy hanao ninina mampijaly vahoaka mivarotra firenena ohatra hoe fitondrana io zao vazaha io tsy hanasoa firenena tsy hanasoa Madagasikara zany mihitsy io ary tsy hiala moramora eo zany hoe amina resaka fotsiny no ataonao dia hiala eo izy zay tena mampalahelo eto amintsika dia marina mihitsy le hoe ny tsy crédible mihitsy ny fanoherana eto amintsika manjary lasa ampy dia ohatrany hoe famitaham-bahoaka ny betabe miala tsiny misaotra anao ianareo mametraka misy zavatra tsonganony kely ianareo mametraka ao anatin'ny zay rehetra ny antso teo moa zany ao anatin'ny fanoherana ao anatin'ny za ny antoko politika misy tsy ao anatin'le na ny firaisan-kina na collectif tsy ao anatin'ireny fa mifampiresaka kosa tsy maintsy misy mifampiresaka araka ny resahako teo mifampiresaka mimpanohitra dia mifampiresaka ihany koa tsy maintsy isy ihany koa ny fampiresahana eo amin'ireo inona moa ty mpitondra fanjakana zany tsy maintsy misy zany fampiresahana zany satria raha vao tsy mifampiresaka dia mifandona rehefa misy ny fifandonana dia eo moa sasany hoe tsisy vahoaka resy ny basy dia any veny ny afarahantsika dia zay ny ilana n'le fifampiresahana sy ny karazany tsy maintsy ho tonga io fifampiresahana io na amin'ny fomba ahoana na amin'ny fomba ahoana satria tsy mino hoe misy fitiavan-tanindrazana foana na ao amin'ny mpanohatra na ao amin'ny fitondrany
rehefa tonga izay fotoan'izay a dia mifampiresaka ary mitady vaolana sy sosikevitra miaraka ho amin'ny fampantroana Madagasikara. Efa misy antso vonona indray mba teo miaraba tompoko. Allô? Miaraba. Ya, faly miaraba ny tompo radio, miaraba ny vahiny. Miaraba tompoko. Apatitsy ny rano le problème ny dia zao hoe les cibles sy le repère mihitsy ho any virus. Zay ny le izy. Tsika mieritseritra andreo hanao processus démocratique zany amin'ny alalan'ny fifidianana pareo tsy hanao an'izany. Zay le izy. Naiza marina ny tenin'ilay olona teo rapahanao ka mampiseho tsy fakasava tsy maintsy midina any an-dalambe. Fa le izy mandeha fifidianana ino ny zava-misy. Ditenitsika hoe andao ovaina ny seny tsy ovaina le seny. Le izy any ohatrany hoe manao resaky ny be marenina manao resaky ny mona sy ny marenina fotsiny enono fotsiny ianao. Dia zay le zavatra misy eto zay no mahatonga an'ireo vahoaka roa kenikenina hoe ny fanafodin'izao zavatra izao dia ny fanofanan'io mpitondra ovay io mpitondra io fa mandahy anankiroa izy nanomboka 2009 dia toketsika otiana 2009 izy eo foana fa tsy miova mihitsy le fomba mampanao fa voamaitsika anaovany répression amina maramila foana eritsereta fa mpivarotra saribao grevy ary ry mpitondra saribao ry ambora mangery lazaina fa fanonganam-panjakana no atao zany hoe resaka olona mandoro pneu noho ny tsy fahafaliana izy satria tapaka ny jiro dia fanonganam-panjakana ny teneny izy mihitsy ny mieritseritra an'izay fanonganam-panjakana izay na tsy dia tia eritseritra an'izay ary ny olona nefa izy tsy maintsy ho tonga amin'izay ihany ko rehefa tsy mety kosa ny ataony dia ho avelo mandrika lalam-panorenana fangano misiko ny teny fa rehefa mandrika lalam-panorenana impolo vo azo aonga anak'Andriamanitra eo ana io lalam-panorenana io ka raha fa tsy mandaja n'indreo mpandeha ianao azo faiza azo aongany ianao ka izy ny diso amin'izany le vahoaka ve zay le izy hoe raha vao misy resaka hoe tsy fanonganam-panjakana zay rehefa miziriziry tsy mety mieny izy ka manao zavatra tsy manjary tsy maintsy mefara amin'izay ihany io zavatra io na ahoana tsika na ahoana dia zalafa hevitra aloha zay fa tsy haiko ny hevitra anao sotra voaray ny hevitra zay zay ko fahalalahana maneho hevitra zany dia andao raisina ny antso manaraka raha misy vonona indray ao ambadika ao dia raisina izy tolorana ny araba ihany keo miaraba tompoko salama miaraba tompoko miaraba nareo miaraba amin'ny topo radio sy ny namana reto miaraba tompoko misy an'le hoe fitenenana malagasy manina fikalakala manina moa tsy very ohatrany tsy tadidiko tsony izay hoe ohatrany asana ahoana moa zany tena hoe misy fikalakala aloha tsikalakalam-bola aloha very tsikalakalam-bola toy zay very tsikalakalam-pihavanana very hatramin'ilay tsikalakalam-pitenenana ndraiky azoko tsaina mihitsy le zavatra ny ainan'ny olona zany manoloana an'izy tena tsy fandray-palema na jiro raha eto an-drenivohitra moa zany ny ivelan-drenivohitra fa mihoatra lavitra n'izany ny aina satria sy mba vokatra kely miakatra tsy hitafavoaka mihitsy maleo ny sarany ny vidiny efa misy antso indray la ambadika any dia raisina anao miaraba e allo eny ary miaraba manahoana tompoko miaraba ny mpanao gazety amin'ny topo radio sy ny technicien eny tompoko misy ny atao hoe passifa classique à opposition moa azoko apetraka amin'izany fa misy ny atao hoe opposition agressif mietsika fotsy zany ianao olona avy any an-drasy tonga eto tsy dia vaovao amiko le anarany hoe jovial zany fa ohatrany efa candidat ny latsaky zany raha tsy diso 2018 ianao koa matahotra no ny mahazo karazana IST koa ianao satria io tonga eto ianao sao dia tsy voakaza latso ny hiverina any mila be ianao fa mila tandrina be koa ianao zany tsy misy iny tena mpanisaha amin'ny resaky riapalemana faharoa nge tsisy faneokevitra atao itsony koa ohatra par exemple meko anao le atao amin'ny sony motel zao efa mazava dolo le sujet amin'izareo reto ny zavatra dinika ao atao zany hoe hoampiana le mpitondra fanjakana amin'reto sujet reto tonga dia ny sakanana zany mirotsaka an-dalambe no sakanana
dia inona zany le hoe latabatra boribory azonao mbola antena iny dia anao zao nke raha hitarika fivoriana anao zao ka hoe anao fivoriana sy ny salamandany efa misy pitsikely manodidebe mihitsy a tonga dia sakarana koa ianao fa niokevitra amina resaka latabatra boribory na fifamoriana tsisy azo atao ntsony eto tsisy azo atao ntsony eto surtout hoe mirotsaka an-dalambe anao nefa na fototra amin'ny lalam-panorenana ny fiorotsanao an-dalambe amina faneho-kevitra hafa nefa tsy afaka manao an'izay ntsony ianao zany tsika zany tsy afaka manao inona zany no ataontsika eto zay mandaranao mieritreto inona ny ataontsika eto ekany so fotsiny amin'ny tandrema be anao a fa sao dia mahavinisy tandrema fotoanao reto maso fanjakana hafahafa zay izy reto marina zany hafahafa reto tontolo reto ary gendarme iny tena ho ampiasainy amin'ny zavatra ity misaotra anao tsy le IST kosa aloha misy lalàna mifian'ny IST misy dingana tsy maintsy atao amin'ny fian'izany IST zany olona tsy mandika lalàna ary manaja lalàna ataoko angambany tsisy atahorako ny amin'izany tsy matahotra an'izany fa olona manaja lalàna misaotra anao tamin'ny faneho-kevitra rehetra teo ary misaotra ihany koa tamin'ny soso-kevitra ie afarany tatitra tamin'ny rapport préliminaire nataony tany amin'le PU tany a Genève milaza hoe na le etsika tamin'ny 2023 C11 reny ige mbola niklasian-jareo pasifika koa ary izy rehefa tena natao anatin'le izy fa nefa izy nety amin'ny fitondrana dia nampiseho hery na ndefa gaz lacrymogène sy ny sisa tao anatin'izy manao classification mantsy le olona teo misy mahery fihetsika misy ny tonotono zany dia ndalo raisina ny atso manaraka miaraba toko manamane miravantsika toko miaraba toko raha fantasiavaka ny anarasery vahiny dia mbe zovialana anarasery zay mihitsy eny toko misaotranse amin'le faneho-kevitra mba mieny tsara eny le fanasafasy azy eo tsy zany dia anisan'le hoe le mpanohatra pasifista tsy tia fanjana fanjakana tsy dia mba niteniteny daholy any le olona rehetrarehetra miteny hoe mahita hevitra hafa misy amin'izay satria raha tsika mahita zava-misy ankehitriny fa tsy misy ngamba tena tena ray aman-dreny raha mitsika malagasy ny ray aman-dreny miara-banasy ny ray aman-dreny miara-drasa anisan'ny tena loavintsika malagasy fa fatako misy efa voataizaka ny gasy dia fantatra voataiza gasy aka atsika aloha dia ny ray aman-dreny zany hoe ray aman-dreny miara-panahy zany lo loavin'ny olona tapony lo sakizao no mpona rehetrarehetra hatramin'le voalohany hatramin'le potravisika zao fa tena nanatra zany ray aman-dreny mpiangona zany misy fetikesena tanyro amin'ny fitopolo dia raha zany na misy lalena ena le fatany amin'ny tsolavo miteny ray aman-dreny mpiangonana tsy zao fa dia navotiana tsara mihitsy da mikitatisa koa ny repoblika faharoa isy disabisa be tanaka amin'ny sivifolo teny ray aman-dreny mpiangonana tena vita tsara tazitalo zahatra rehetra misy hoe mieritreritra fa tsy nanao ny epitany zao ray aman-dreny mpiangonana reo na ny ray aman-dreny ara-drazana siviteto fa nisy iny zao zao fanjakany zao dia mbola hita solution hafa manao hoe latabatra boribory satria aloha mieritretra varany olona rehetra zeniteny teo aloha dia ombako manana hoe sarotra sirina hita zany lalana zany hoe ahita zany hoe viana latabatra boribory raha zao zava-misy eny ary mitsaotra anao a fa anapiko azy fotsiny teo a le latabatra boribory teteneniko anao dia tsotra satria fa niteneninao ihany izy teo a misy an'lo ray aman-dreny ara-panahy reo ray aman-dreny ara-drazana mbola mitoy ny ezakin'izy ireo mitsika miteny zao fa tsy hoe efa tapitra zay ne le teneniko anao hoe izy efa mandeha any amin'izay lalana zay a ny tendance amin'izao fotoana zao reo ray aman-dreny ara-panahy reo ray aman-dreny ara-drazana miaraka amin'ny na le fanambarany ataontsika hoe intellectuel amina ministre tsy mifanalavitra amin'izany hoe autour d'une table satria na ny article 162 ao anatin'ny constitution ge dia manome fahefana filohan'ny république mihitsy anao an'izany ary fahita zany fa sahirana ny firenena ary tsy voatranga vaovao zany any satria tadiko tsara tamin'ny fitondran'ny Rabatomary Ravalomanana inge rehefa tena nanomboka ny eteriny raha dia natsona teny avy loha chef de parti avia idinika fa somary tara ihany motoriny so tonga ihany raha tsika miteny zao a efa misy mihitsy a fifampiresahana miaraka amin'ireo ray aman-dreny mpiangonana sy ray aman-dreny ara-drazana zay no tiako atongavana amin'le fanazavana rehetra nyteneniko teo moa fa tsy dia hiditra ny détail amin'izay a satria misy foana tsy tapaka io fifanakalozana io zany tena adigasy zany adigasy satria manko tsika manantena an'le hoe pressen'ny communauté internationale sy ny karazany fa izy ity zany dia adigasy mihitsy ary tsy ireo ray aman-dreny ara-drazana sy ara-panahy tenenina roroa
de efa manohy ny ezaka hatramin'izao na eo aza kritika misy ny eo amin'io fitondrana io mikritika an'zareo hoe politika tsy natao anareo fa natao hitondra fivavahany nareo hitondra an'izao nareo fa tsy mikely tanana zany reo manao ny ezaka rehetra. Tonga amin'ny fotoana famarana ny fandarantsika imbesera jovial fa makasitraka anao tamin'ny fahafozana fotoana ora ray sasany ny rahantsika teto sorona be deabe ihany koa ny mpiao zay nandray anjara mialatsina amin'izay tafiditra satria ny fotoana mbola ifampizarana amin'ny fandarana hafa ihany koa. Makasitraka indrindra mbola mety avy ianao fotoana manaraka raha misy teny farany amin'ny fiarahantsika. Misaotra betsaka anareo eto amin'ny Top Radio, misaotra betsaka antsika ny aino tany tokantrano rehetra tany ary eny mbola ho avy amin'ny manaraka rehefa malalaka moa ny fotoana dia tsy maintsy ho tonga ihany satria hitondra ny anjara brika zay kely anana ho an'ny firenena ary ny vahoaka ny tokantrano rehetra any aokantsika na dia eo aza ny fahasairanana sy ny mianjady isan'andro dia anana fanantenana foana ho an'ity Madagasikara ity satria manana ny zavatra rehetra tsika ampandrosoana n'ity Madagasikara ity koa dia misaotra tsika tsy rehetrarehetra ny atokantrano, misaotra ny teknisianina, misaotra ny rompanao gazety dia mandra-piona tompoko manaraka indray. Enary. Zay ihany koa no marina ny fandarantsika tamin'ity androany ity mandra-pitafa mandra-piresaka ao mandra-pitondray. Bemray, Top Radio, roa amizany teboka valo.